hitako raha tamin'ny fonja fifaliana, izaho manana projet asa tanana vita malagasy izay vita amin'ny akora rafia. Izy ity mahasarika vahiny maro, betsaka ny vahiny dia azy. Tsara izy no tsotra ny fanaovana azy ary mampiavaka antsika malagasy mba ahafahantsika mahazo misimisy kokoa dia andeha hanaraka fanadihadiana kely vetivety isika. Hitantsika eto ilay akora fanaovana azy ohatra ity izany ilay atao hoe rafia. Ohatr'izao ny fanaovana azy.